mpianatra 500 ka nanamarika ny filoha Andrindrina Rajoelina fa misy gaboraraka ny fitantanana ny mombamomba ireo mpianatra malagasy any ivelany ka tokony hisy filan-kevitry ny governemanta hoy izy raha mpitso alakamisy 24 janoary hamaritana ny vahaolana momba ireo mpianatra ireo ary hosaziana kosa ireo tompon'andraikitra izay nanao tsirambina ny asany. Izy koa hoy ny filoha Andrindrina Rajoelina ny fepetra ho raisina mikasika ny fanondrotana ny karaman'ny mpiasam-panjakana izay efa natsika tamin'ny fifampiarabana tratry ny taona teny Iavoloha. Avy eo dia nanambara ny filohan'ny tetezamita fa tokony hazava sy ho marina ary aradrariny ny fomba fandraisana mpiasam-panjakana satria tsapa ho izy fa misy manararaotra ny sasantsasany amin'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta. Ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany dia nanamarika fa mbola tsy misy hatramin'izao ny tety andro ofisialy mikasika ny fifaninanana hidirana eny amin'ny UNAM nefa efa tapaka tamin'ny volana Novambra 2021 fa hisy ny fifaninanana. Momba ny ministeran'ny fanapahem-pahefana dia nisy fampitam-baovao momba ny tambi-karaman'ireo sefy-fokontany amin'ity taona 2023 ity ka amin'ny volana Marsa no halohan'ny tambi-karama 3 volana voalohany. Misy koa fankatoavana lahatsoratra sy fitsipika vitsivitsy toy ny famondrana ho tany-panjakana ilay tany 7,900 hektara ao Andramadinika any Behenjy tany Rainy Beketsa sy ireo mpifanolo-bodirindrina aminy teo aloha. Eo anivon'ny ministeran'ny atitany dia nasiam-panivana ny andinin'ny lalàna 2011-012 momba ny antoko politika ka ho halavaina ny fepitaona ahafahan'ireo antoko na vondrona politika misoratra anarana ao amin'ny rejistry ny antoko politika ka azo atao ny misoratra anarana mandra-pisokatry ny fametrahana ny taratasy filatsahana hovidiana amin'ny fifidianana ho avy. Nisy koa fanendrena mpiasam-panjakana ambony, izany hoe dekret manendry mpiasam-panjakana ambony ka eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana amin'ny asa dia notendrena ho tale jeneralin'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana amin'ny asa Ramatoa Ramampy Marie Giselle. Eo anivon'ny ministeran'ny atitany dia voatendry ho sekretera jeneraly Andriamatoa Rakotonarivo Manantsoa Thierry izay efa niala tsy ho filohan'ny sendikan'ny administrateur civil ary izany taratasy fialana tsy ho filohan'ny sendikan'ny administrateur civil izany dia tokony hanaovana dika mitovy ka hatolotra ny filan-kevitry ny minisitra. Eo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao dia voatendry ho tale jeneralin'ny fotodrafitrasa Andriamatoa Rawelson Ivo Willy, talen'ny système d'information Andriamatoa Dina Renjanahary Didier Dumont, talen'ny fifandraisan-davitra Ramatoa Razavitsara Also, talen'ny fitantanam-bola Andriamatoa Rakotondrabe, directeur de la logistique et des patrimoines Andriamatoa Rakoto Arson Andriamahandry Manana. Eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana dia voatendry ho directeur de la veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique Andriamatoa Randrianarivo Armand Eugène, talen'ny hôpitaly manara-penitra any Mahajanga kosa Andriamatoa Todivelo Cyril. Eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany dia voatendry ho directeur des affaires administratives et financières Andriamatoa Rasoloniaina Adolphe, tale jeneralin'ny fampandrosoana ny fizahantany Andriamatoa Rakoto Seheno Marcel René, sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fizahantany Andriamatoa Janot ary farany nofoanana ny décret nanendry ny directeur général de la normalisation. Tamin'ny 5 sasany hariva no nifarana ny filan-kevitry ny minisitra teny amin'ny lapam-panjakana eny Iavoloha. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa ihany, lafim-baovao momba ny politika dia nisian'ny fifidianana azo antoka sy mangarahara no hifantohan'ny fiaraha-midinika ireo olona efa nanambara fa hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena sy ny ITEM. Nanambara ny fanirian'ny hiara-miasa amin'ny CENIT izay heverin'ny ITEM na ny initiative pour la transparence des élections à Madagascar hahatongavana amin'izany ireto mpampivory ireto. Tsy nisalasala koa ny ITEM nilaza fa manana logiciel azo ampiasaina amin'ny fifidianana mba hisian'ny mangarahara izy ireo. Nametra-panontaniana ny mpanao gazety
noho ny tsy fahitana afa-tsy candidat valo candidat izay tsy de tena fantavahoaka akory. Fa eo ampiandrasana ny valin'ny fangatahany filoha Rajoelina avy amin'ny firenena mikambana dia manamafy sy mitondra fanazavana ny ministra Andriamanjary Jean André raha tsika ary ny fanadidina mikasika izay. Hanahoana ny firafitra ny Assemblée nationale raha ohatra ka ny présidentielle no alefa aloha miazakazaka any amin'ilay atoko ny filoham-pirenena iny daholo ny mpanao politika rehetrarehetra teo député teo maire teo sénateur sy ny sisa dia ny hafarana eo amin'ny Assemblée nationale lao zany tsisy débat sony eo satria tsy mifandanja ny hery fa misy hery matanjaka be dia misy ny sasany osaosa zany zay sisa mijanona aty amin'ny fanoerana zany fa tsy tafiditra ary amin'ny atokon'ny président zany. Izay angamba ny fahitako anazy hoe ny souci-ny président zany dia hoe raha tena hiditra amin'ilay démocratie sika tokony mba misy hery mifandanja ao hoe iry ny majorité ity ny mpanohitra. Izay zany io souci ganony zany za manokana dia mahita fa tsy dia hitako loatra ny problème be apetraka zany raha ohatra ka atao aloha ny législative par rapport amin'ny présidentielle fa ny indro kely fotsiny dia hoe le fotoana hanabiazana an'ilay vahoaka amin'ilay fampiasana an'ilay bulletin unique. Eo amin'ny lafiny fitaterana nabakabaka dia hametraka laminasa vaovao ny kompagnia Air Madagascar ka ho hatsaraina ny zotra rehetra ary hezaka ny Air Madagascar mba hanaja fotoana ary hahay handray olona amin'izay. Iraina Ravololo Armanga sy Christian Rakotoarso. Niteraka fikorontanana teo amin'ny kompania Air Madagascar ny fahasimbana fiaramanidina vitsivitsy ny farany volana desambra teo ka nampiendanja ny tahany fampiasan'ny mpanjifa ireo tolotra ao aminy. Tsy voahaja ny ora fiaingana sy fahatongavany ary antony fahatarana nisy matetika ny fiarahana fiaramanidina miainga amin'ny ora iray sy ny fifampitohizan'ny zotra. Ivatsy hoe ireo olan'ireo satria fanovana sy fandaharana asa goavana no apetraka eo anivon'ity kompania Air Madagascar ity. Drafitra zany dia efa niezahana foana hatramin'izay hoe anana programme de vol mahafapo ny tsirairay, mahafapo ny tsena tsirairay kanefa misy ihany no sakana ara-teknika izay mety mitranga, ao ohatra ny aéroport izay teritery, ao ohatra ny piste izay fohy, ao koa le olana ara-teknika izay mety mitranga amin'ny aéroplanina. Dia fanatsarana an'izay rehetrarehetra izay no fanapa-kevitra niraisina hoe dia nyzao tsika miditra basse saison zao aloha atsaraina le programme de vol, le zotrina anatiny zany dia natsaraina ireo le tena zotra lehibe grande axe moa ny filazanay azy, ohatra hoe makany Toliary, makany Antsiranana, makany Nosy-Be, makany Tamatavy, makany Morondava, makany Fort Dauphin. Dia natsaraina le vol natao ngedangeda kokoa le avion dia indrindra natsaraina le ora fialany eto Antananarivo izay manomboka amin'ny fito farafahaingana ny fialany fa tsisy intsony zany le manomboka amin'ny enina dia ao anatin'le fanatsarana daholo izay. Iompana bebe kokoa amin'ny fandrindrana ny zotra anatiny sy rezionaly ity fandaharana asa vaovao ny Airmad ity ary ho amafisina ny fiara-miasa amin'ireo kompania rahavavy momba ny zotra makany ivelany. Misy ihany koa fiaramanidina fiandry rehefa misy olana ara-teknika. Amin'ny tapaky ny volana febroary izao dia ho voafehy eo anivon'ny Air Madagascar ireo laminasa rehetra ireo. Androany kosa no ny fampitona teny lazaina avaradrano ny fianakaviam-ben'ny primature lefitra miadidin'ny toe-karena sy ny indostria ka tamin'izany fotoana izany no nanaovana jeritodika ny zava-bita tamin'ny taona 2024 ary eo koa ny fibanjinana ny hoavy ny taona 2024. Christian Rakotoarso. Isan'ny nosoritan'ny Prime Ministre lefitra Boubacar Pierrot ny fisongadinana ny fiaraha-miasa avy any ivelany toy ny ananke ny filankevim-pitantanan'ny banky iraisam-pirenena hanome 70% tapitrisa dolara amerikana hanampiana ny sehatra ny tsy miakina eto Madagasikara. Nafapo ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny Japonais tamin'ny alalan'ny JICA nametrahana ny OVOP vokatra iray tanàna iray izay mbola hitohy amin'ity taona ity. Tsy voatery ho indostria vaventy ihany mantsy no ahafahana manainga ny toe-karena. Misy programme an'asa moa nataonay tamin'ny 2011-2012
dia noho n'ilay fisiana crise zany a toy izany izy jusqu'à 2014 zany zavatra zany efa fantanareo tsara ary nazavaiko ombenombeny a amin'le hoe amin'ny lafiny toe-karena na amin'ny fambolena zany na amin'ny jona zany na amin'ny tourisme zany na amin'ny ataoko hoe ampianarana dia misy fepetra daholo natao tanatiny ny ataoko hoe priorité amin'izao fotoana zao a ny industrialisation ny industrialisation tompoko lahy tompoko vavy tsy midika hoe hanao projet goavana be faraka andresako teo amin'ny système miovaoko teo fa indrindrandrindra amin'izao fotoana zao mijery zao hoe ina ny fomba unité industrielle kely fa afaka manampy ny vahoaka malagasy atao laharam-pamena ihany koa amin'ity taona ity ny fampandehanana indray ny sirama saingy zava-dehibe ny fisiany fitoniana ara-politika ho ny premier ministre lefitra Bojaza Pierrot sy ny fanatanterahana ny fifidianana ekeny rehetra. Ny fiadidianan'ny tanàna Antananarivo dia